Nanatrany maro raha ity fanambarana izay nataony mpanakanto Cesar tao amin'ny pejiny tia manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Raha ny safidinangina ireo mpanakanto hafa dia naneho ny hevitra kosa ny mpanakanto Cesar. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako ampiandro androany ity araka an'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto Cesar no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha ny fantatra mantsy dia nisy fivoriana tsy ara-potoana izay nataon'ireo solombavambahoaka tamin'iny andro ny omaly iny. Araky ny fanambarana izay nataon'izy ireo hatrany tao anatin'izay fivoriana izay nataon'izy ireo zay. Nivorovondromaika teny amin'ny lapany antenimieram-pirenena ireo solombavambahoaka izay tratrantso rehetra navondrona inona ka nanao antso amin'ny fahalalana haneho hevitra ka manameloka ny fandrobana, ny famonoana sy ny fampiasan-kery fanajanana zo fototra afaka mivezivezy izay no takin'izy ireo. Ampiantso fivoriana tsy ara-potoana izy ireo araky ny lalam-pandroenana, andinihana ny zavamisy sy vahaolana ho aroso eto amin'ny tany sy ny firenena araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Midika izay fa mba maharary izy ireo ihany koa ny maharary ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao satria solombavambahoaka moa izy ireo ary zay no antom-pisin'izy ireo hitondra ny maharary ny vahoaka sy hitondra ny hitetan'ny vahoaka eny amin'ny fitondrana faratampony. Ka adiditsy andraikitr'ireo solombavambahoaka ireo zany no tokony isolovavan'ny vahoaka ao anatin'izany rehetra izany ary tokony hitady vahaolana manoloana an'izany ihany koa ny fitondram-panjakana fa tsy hitazam-potsiny. Ny eo amin'ny fitokonan'ny mpianatra indray dia teo amin'ny sampana hoeny amin'ny fimpiantany mora ireo mpianatra ny université n'Antananarivo tamin'ny omaly iny ary tsy misy mialamiala izany ho ireo mpianatra izay manao fitakina ka nanaovan'izy ireo sakan-dalana moa izay sampanana makeny amin'ny fimpiantany mora izay raha toa ka ny zarazara izy ireo. Mihetsika ihany koa ny mpianatra ambaratonga ambony tany Fianarantsoa tao anatin'izay fihetsiketsehana amin'ny fitakinany rarin'izay. Manohana ny hetsika fitakina izay ataon'ireo mpianatra ihany koa ny diaspora malagasy any Paris any. Hoy Paolo Emilio Raolinarivo, misy ny olona izay azo henona ny heviny dia misy ny olona izay tsy tsara henona ihany koa rehefa anatin'ny krizy. Io ny fanamarihana izay nataony manoloana an'ireo fanehoan-kevitra izay misy eto sy eroa amin'ity fihetsiketsehana ity. Any Toamasina dia misa 820 ireo mpandroba fananan'olona izay voasampitry ny mpitandro ny filaminana hatramin'iny andro voalohany iny ary mbola miatra ny couvre-feu izay mandrara ny fivezivezena amin'ny andro alina manomboka amin'ny 7 hariva hatramin'ny 5 ora maraina izay no fantatra araky ny fivorian'ny OMC. Gouvernemanta manosy ny asany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Tsay Christian izay no nitarika izay asa izay isa maraina tao amin'ny tobra tsy mandrava tao anatin'ny fivorian'ny OMC nasionaly no izy no filohan'izany araky ny voafaritry ny lalàna. Mikatsaka hatrany sy ny tenany miaraka amin'ireo mpikambana ao anatin'ny OMC naty mametraka ny paikady amin'ny fametrahana ny filaminana ao Madagasikara ao. Araky nambaran'ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta Ramatoa Maravola Amrantidona izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia manohy ny asany avokoa ny mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta. Amin'ny anaran'ny gouvernemanta dia manao antso ho an'ny rehetra hatrany ny tenany mba ho samby ho tony ary mampatsiahy mba aoka ny vaovao marina izay voamarina ary voalanjalanja ihany koa no hivozina ho izy hatrany. Araky ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka indray solombavambahoaka izay voafity tao Toamasina voalohany tao dia mila manaiky ny fametraham-pialana ny gouvernemanta i Andriamatoa Andrajoelina tokony efa hiroso amin'ny vahaolana hafa ny firenena ary meteza ianao amin'ny toeran'ny vahoaka malagasy Andriamatoa Filoha io no voalazany tao anatin'ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny pejiny tao. Nitohy ihany koa moa ny fifandonana teny Tsiadana teny amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpianatra GASY teo Tsiadana raha toa ka nosakanany mpitandro filaminana teny Tsiadana izy ireo raha nieritreritra ny hiazo any Ambohijatovy izay. Tsy resaka amin'ny filoham-pirenena ireo GASY fa vahaolana maharitra amin'ny fitakinana nataony no angatahany. Ny fampiresaka tamin'ny mpitandro filaminana ny solotenan'izy ireo ka nangataka ny hamoahana ny naman'izy ireo izay mbola voatazonany. Namerimberina izy ireo fa zo fototra mikasika ny fiainany no takiny fa tsy politika ary tsy handroba na hamotika izy ireo fa hitaky ny zony.
izay no antony itsanganany reto génération Z izay manao fitakina amin'izao ankehitriny izao. Mifampitazana ary samy makaina ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra izay mpanao fihetsiketsehana tamin'ny andron'ny omaly iny. Tsy hiemtra moa ireo mpianatra hoy izy ireo ary mikikika avy eny ambany eny ireo mpianatra ireo raha toa ka mitazana avy eny ambony ireo mpitandro ny filaminana. Tao anatin'ity hetsika ity moa dia maro ny malagasy izay niandry anireo mpanakanto izay fantadaza izay hita nanao propagandy tamin'ireny andro ny fampelezan-kevitra ireny izay tena isany andry ny ankinan'ny fitondrana ary isany nitondra ny fitondrana izao ny joro satria noho ny fitiavan'ny vahoaka anireny mpanakanto ireny no antony ray lehibe no nanosika azy ireo andeha hifidy ny kandida izay nitohanany ireny mpanakanto kalaza ireny. Nefa toa tsy nahinona feo mihitsy ireo mpanakanto kalaza ireo nandritra izao fihetsiketsehana izao na dia efa niandry an'izany fatratra aza ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao satria maharary ny vahoaka ny zavatra ienan'izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Maro amin'ny vahoaka no milaza fa mety tsy maharary anireo mpanakanto angamba ny maharary ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria mety tsy sahirana ireo mpanakanto kalaza ireo. Tao anatin'izay anefa dia naneho ny heviny tao anaty pejiny tao ny mpanakanto Cesar ary nilaza mazava tsara izy fa aza rarana ny feon'ny rariny. Io ny fanambarana izay nataony. Tsy niolakolaka ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpanakanto Cesar. Ny feon'ny vahoaka dia feon'ny rariny, feon'ny faniriana hienam-pilaminana. Fa indrisy misy foana ireo mpanararaotra izay mampiditra herisetra manimba izay tokony ho tolona madio. Tsy misy fandrosona amin'ny herisetra. Ny tolona madio feno fitiavana sy fahendrena no afaka mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mirindra sy tsara kokoa. Aza rarana amin'ny herisetra ny feon'ny vahoaka, aza rarana ny feon'ny rariny. Io no antsoavo henoy hajao aoka ny marina no hiteny. Misy fotoana hanginana ary misy fotoana hitenenana. Ary ankehitriny dia fotoana izay tokony hitenenana araky ny voalazan'ny mpanakanto Cesar hatrany. Nanaitran'ny maro moa ity fanambarana izay nataony ity satria maro ny vahoaka malagasy no tsy nanampo any mpanakanto Cesar izay hanao an'izay fanehoan-kevitra izay tao anatin'ny pejiny tao satria izy ireo izay isan'ny mpanakanto izay tena ankaiky ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary azo lazaina fa tena namana ankaiky ny filohan'ny repoblika moa ireto mpanakanto ireto satria izy ireo dia matetika miara-dalana amin'ny mpitondra foana naizanaiza aleha rehefa misy izay fitokanana izay ho ataony fitondram-panjakana izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.